androany koa ny fifanintana faharoa ho an'ilay fifaninanana talon de mode izay ao anatin'ny fankalazana ny fotoana ny Charmel Beauté. Mahafinaritra be ny fizotran'ny lalao satria hita ny fivoarana izay nisy teo amin'ny lalao fa aoriana ny fifanana izay notolorana ho azy ireo. Izany hoe misy izany ny fifanana izay nomena azy ireo fa aoriana ny fifanintsanana voalohany. Inona ny tena androany dia inona zavatra dekoratina Marié ny thème androany dia manao volo maquillage ary mampiakanjo izay tokony hifanaraka foana amin'ny tendance izay no aselan'ireo toerana. Manao an'androany tsarana ho an'ny tendance inona ny manaraka ohatra androany no fantatro ireo anankidimy hiatrika ny famaranana amin'ny volana desambra mandritra ny soirée catholique. Iny izy ireo zany no hiakatra amin'ny famaranana. dia inandray tokony manana ekizy ireo Ia, misy ny thème masina teo aloha dia femme glamour izay indray zany ny thème aseo ireo fiavana sasakatra amin'ny finale amin'ny soirée 34. Aorianan'ity talon de mode dia ihany koa ny hoe zavatra manakana mariana ao anatin'izay fahafolon-taonan'ny Charmel Beauté izay dia miezaka misy izahay zany manao hetsika entina namariana izay fahafolon-taonana izay. Misy princesse izay indray ny fifaninanana vaovao ho avy amin'ny volana oktobra izay tanana sahady ho an'ireo tovovavy tsara tarehy handray anjara amin'ity fifaninanana misy princesse.